Halleloja! Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havana. Tafahoana amin'ny alalan'ny vidéo tahaka izao hidera sy amin'ny voninahitra n'Andriamanitra ary indrindra hieno ny efatra avy amin'ny fanahy masina. Alohan'ny hitondrantsika mivavaka dia omenantsika ny lohateny ahafahantsika miara-mitondra mivavaka zany izao fizarana izao izay hoe aoka dio sy masina izay rehetra hivavaka sy hihaona amin'Andriamanitra. Aoka adio sy masina sy ho masina izay rehetra hivavaka sy hihaona amin'ny Tompo Andriamanitra. Izay ny lohateny entintsika mivavaka sy ifampizarantsika eto. Vavakantsika tompoko. Eny ry Andriamanitra ray, ry Jesosy Tompo fanahy masina, tera sy mankalaza anao mandrakariva izay ary indrindra manatona anao amin'ny mpanetretehana efa mifona sady mifona tanteraka Tompo amin'ny fahalemena, amin'ny tsy famendrehana rehetra ary indrindra amin'ny tsy fantanterahana tamin'ny fiteny, tamin'ny fijery, tamin'ny fihetsika rehetra izay tsy araka ny sitraponao dia mifona aminao Tompo, mifona mangataka famelana tanteraka ary indrindra mangataka ny ranao soa mba tena nadio anay tanteraka, nadio ahy tanteraka raha hihaona aminao ny hizara ny sitraponao Tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Dia mangataka anao tanteraka nadio Tompo mba tsy ho isainao tokoa ny heloko fa ianao no hitan'ny olona ka mba ho tanteraka araka ny teny izay fampizarana androany fa tokony adio ary tokony ho masina izay, tokony tanteraka izay raha manantona anao fa tsy manantona anao amin'ny tsy fantanterahana, amin'ny fanontona. Ka dia mangataka amin'ny fanahinao masina sady hiteny ary indrindra ampafantatra anay ny sitraponao ka tsisy feonay fa tsy ny feonao ary eo ka tsisy ao ambara fa tsy ny sitraponao irery ihany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo naovan'ny zavavaky izany. Halleloja. Amen. Dia araka izany ny lohateny dia averina ihany izany hoe aoka adio sy ho masina izay rehetra hivavaka sy hihaona amin'ny Tompo Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra vitsivitsy hanamarinana antsika izany. Eto izany dia efa marinina sady etỳ am-piandohana fa misy atao hoe fomba liturjia ny filazantsika azy izay mahazatra ny olona mihitsy hoe rehefa tonga mihaona amin'Andriamanitra dia ho any am-piangonana, dia hanatrika amin'ny fitaom-pivavahana dia efa misy hoe atao aloha ny fisaorana satria velonaina tafahoana mbola afaka mihaona amin'Andriamanitra dia avy eo manao fiderana an'Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra ambony sy avo azy. Dia izay vao misy teny na hira atao na misy vavaka olona vitsivitsy dia tonga dia tononona hoe voavela ny heloko ao raha ohatra ianao tena mibebaka. Tsisy nakabeazan'ny olona moa izany na ny ao anatin'ny satria ny olona manenjika ora, manenjika fotoana efa voahomanao daholo hoe ny hira ny tiany atao betsaka izay mbola hisakafo rehefa vao satria misy fiaraha-misakafo fa ny fibebahana izany dia tsy atao mihitsy ary tsisy vavaka fibebahana na fomba fotoana hibebahana fa tonga dia tian'ny olona ny midera mankalaza rehefa tonga ao dia rehefa lasa ilay zava-maneno ny muzika dia ny mandihy sy mitsinjaka satria hoe tafahoana amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy mihaino ny olona mpanota. Izay masina ihany izy no mihaona amin'Andriamanitra, ny mpanota tsy hainoana na dia mihira midera an'Andriamanitra eo ary isika izay fanao misy matetika mihitsy ary izay fanao amin'ny fiaraha-mivavaka rehefa tafahoana eo dia manao hira dia atao muzika mirendrina tsara dia eo tonga ny fanahy masina, tonga ny Tompo hoe netinety mihitsy izany ambiance izany. Fa ny Tompo alohan'ny hihaona aminao dia tiany ianao aloha hiala amin'ny ota rehetra sy ny fahotana, adio ao anatrehany fa raha tsy izany izy tsy mihaino anao, tsy mihaino antsika izany dia ho raisitsika sady ny tenin'Andriamanitra manamarina izany ao amin'ny Exodosy 3. Vakitsika izany ny Exodosy 3 ny 1 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy dia niandry ny ondry amanosony Jethro rafozana mpisorona tany Midiana dia nitondra ny ondry amanoso tany ankoatran'ny tany anefitra ka tonga tany Horeba tendrombohitr'Andriamanitra. Ary ilay anjelin'ny Tompo niseho taminy tao anaty lelafo teo amin'ny romemy iray ka hitany fa indro nirehitra afo ilay romemy kanefa tsy levona. Dia io Mosesy hivily kely hijery io fisehoan-javatra hafakely io aho. Nahoana no tsy levona io
romemio rehefa hita io romemio azafady rehefa hitan'ny tompo fa nivily mba izay izy dia niantso azy avy tao avoan'ny romemy Andriamanitra ka niteny hoe rimosesy dia hoy izy inty aho ary hoy izy aza manakaiky ety esory amin'ny tongotrao ny kapanao fa tany masina ijoroanao io hoy koa izy izao no Andriamanitry ny razanao dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba dia nisaritava i Mosesy fa natahotra hijery an'Andriamanitra izy. Rehefa vakitsika teo izay dia mazava mihitsy fa na Mosesy ary izay nifidian'Andriamanitra manokana nisehony eritrereto fa eo amin'Andriamanitra izy zany izy tsy nieritreritra eo amin'Andriamanitra fa fantany hoe tendrombohitr'Andriamanitra ilay nandalovany. Ohatra antsika zany dia ho any amin'ny tempoly, ho any amin'ny fiaraha-mivavaka, ho any amin'ny fiangonana, dikan'izay iona amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra. Rehefa iona amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra ny olona dia lasa manana fahazarana hoe ny endrika ivelany, fitafiana natao tsara, ny fiangonana natao tsara fa Andriamanitra mahafantatra ny ao am-po. Hitany hozy izy ny ao am-po tsy miloaka ary tsisy miafina aminy ny zavatra nataontsika. Dia na Mosesy ary eto izay tsy nanam-po mikarakara ny ondry, nanao ny asa mahazatra zany no nataony teto fa rehefa iona amin'Andriamanitra teo amin'ilay tendrombohitr'Andriamanitra izy dia tonga ny anjely Andriamanitra dia sarotiny mihitsy amin'ny toerana misy azy. Matoa zany tsika miditra amin'ilay toerana anankiray ao anatin'ny fahalotoana. Raha mieritreritra ianao hoe raha tsy mibebaka ianao raha mbola mandeha amin'ny fahotana, amin'ny fijangajangana, amin'ny halatra sy amin'ny zavatra maro tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fantatsika tsara, dia hoe anatona an'Andriamanitra tsy ao izy. Tsy ao izy raha matoa izy manaiky anao anatinao ianao nefa tsy miala amin'ny fahotanao. Fa eto dia niteneny mihitsy hoe tonga ny anjely ary tonga koa ny Andriamanitra mihitsy ary niteny hoe ry Mosesy dia hoy izy inty aho ary hoy izy aza manakaiky ety esory amin'ny tongotrao ny kapanao fa tany masina io ijoroanao io. Tsy manakaiky akory, tsy sain'Andriamanitra manakaiky akory fa tena hoe tany masina. Dikan'izany rehefa iona amin'Andriamanitra tsika, iona amin'ny tompo amin'ny fiaraha-mivavaka, amin'ny fiaonana rehetrarehetra dia mila mandiny teny aloha, mibebaka alohan'ny aingantsika ary indrindra raha iona amin'ny tompo eo akaiky eo zany dia mila mibebaka. Io fotoana fibebahana io averina ihany zany amin'ilay fotoana amin'ny asa fanompoana sy ny fiaraha-mivavaka matetika dia tsisy intsony. Ohatran'ny hoe misafosafoana fotsiny ary tsy atao mihitsy ary fa tonga dia tononona fotsiny hoe raha mibebaka ianao na misy olona anankiray mivavaka izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra na ilay olona mivavaka ary sanatria tsy mitsara an'ilay olona fa mety izay ho an'ny tsirairay avy zany fa raha manantona ny tompontsika dia mila madio aloha. Esory ny kapa eo an-tongotrao. Dikan'ilay kapa dia ny loto, iny dia mitondra loto, mitondra ny tsy fahatanterahana fa raha miala amin'ny kapa dia afaka miditra amin'ny tongotra nefa ianao amin'ny tongotra tsy misy kapa zany. Dikan'izay tena efa madio ianao no miditra ao amin'ny fionana amin'Andriamanitra. Izay zany no manamafy hoe tandremo fa tsy heno antsika ny tompo izay masina ihany hozy izy no hitan'Andriamanitra ary Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota azafady. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay masina ihany no ahitana azy. Ka mila mitandrina tsika zany amin'ny fombafomba, amin'ny fahazarana, amin'ny fanarahana fotsiny ny liturjia izay tononona sy alamina amin'ny maha olombelona fa Andriamanitra mahita ny zavatra misy marina amin'ilay fivoriana, amin'ilay fionana ary indrindra amin'ny tsirairay avy. Araka ny teny fa tsika izao ny tempolony dia mila madio zany tsika ilay tempolin'Andriamanitra izay iona aminy. Amin'ny andiny fahenina amin'ilay Eks.3 fahatelo teo zany nalan-tsosy hoe hoy izy Andriamanitra zany no miteny izao no Andriamanitry ny razanao dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba. Dia nisaritava i Mosesy fa natahotra hijery an'Andriamanitra izy. Midika zany hoe tena mampatahotra ilay Andriamanitra
Misy olona dia tena misekoseko mihitsy, mirehare mihitsy hoe eo amin'Andriamanitra, dia mahasahy mihitsy amin'ny fihetsika, amin'ny fitafy, amin'ny fiaingo tsy araka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia mahasahy mihitsy mijoro hideran'Andriamanitra. Zay zany a ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay miasa, indrindra izay miakatra eny ambony alitara, nefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fitafy, ny fiaingo, ary indrindra moa zany natao raha tsy araka ny tompo ianao a, dia na raha mihaino izao fampahirizana izao ianao, na ny tompo hiasa hanafay a, na ny tompo a tsy haino anao zany a, fa fotoana very ihany a ny fanatonana sy ny fiheverana hoe fiderana sy hivavaka atao amin'Andriamanitra. Mila matahotra an'Andriamanitra tahaka Mosesy isika, ary misaro-tava hozy izy, satria Andriamanitra masina izy io. Izany indrindra no efa hidirantsika ao amin'ny Malaki 1. Teny fantatsika daholo zany fa adino na hodina tsy fantatra rehefa tena hoe eo amin'ny tompo. Inona ny tenin'ny tompo amin'ny Malaki 1 ny andininy 9 ihany no raisintsika aminaran'i Jesosy hoe: ny zanaka dia manaja ny rainy, ary ny mpanompo dia manaja ny tompony. Koa raha ray aho, aiza ary izay mba hajako, ary raha tompo aho, aiza izay tahotra ahy. Hoy Andriamanitra tompon'izao rehetra izao aminareo mpisorona izay manamavy ny anarako. Dia zany a, eto a dia ny mpisorona, olona efa ao anatin'ny tempoly, ao anatin'ny asa fanompoana, no tenin'ny tompo. Tsy manaja ny ray, tsy manaja n'Andriamanitra noho ny fahalotoana, noho ny tsy famendrehana, manota, mangalatra, mamitaka ny vahoakan'Andriamanitra, nefa dia mahasahy mijoro eo anatrehan'ny tompo. Ary koa anankiray koa zany ny mpisorona eto no teneny ny mpitondra, tsy miteny ny fahamarinana, tsy miteny ny marina araka izany teneniny izany hoe tsy mety izao fihetsika izao a ety amin'ny anatina ny tompo. Raha olona mbola tsy mahafantatra izy a, tsy omena tsiny, fa misy tena efa ao anatin'ny fanompoana, efa nibebaka, efa nanolontena ary, fa mbola tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra na fiteny, ny fitafy, ny fihetsika rehetra. Hita ety ivelany dia efa azo tsy mitsara ny olona ivelany, fa amin'izany ny endrika ety ivelany izany dia efa ahafantarana hoe hitoetra amin'izao olo izao ve ny fanahy masina. Mila manontany tsiny tsika. Fa entina Mosesy ary a, dia nasain'ny esorina ny kapany ary ny saro-tava izy amin'ny fanatonana ny tompo. Zay zany teny tompo, sarotiny izy: aiza izay tahotra aho izy raha ray aho, aiza ny hajako, ary raha tompo aho, aiza izay tahotra ahy. Mila matahotra an'Andriamanitra tsika, ary mila manaja ny tompo amin'ny asa fanompoana sy amin'ny fanatonantsika azy. Mila mibebaka foana zany a amin'ny fotoana, vao manomboka amin'ny fotoana ianao a, izay no tokony ho izy amin'ny asa fanompoana ao amin'ny fiaraha-mivavaka. Vao manomboka amin'ny fotoana dia tarity ny olona hibebaka aloha. Mila mibebaka fotoana ela mihitsy. Mahatsapa ianao hoe tena voavela heloko a sy nafahan'ny tompo a, izay a vao miroso amin'ny fiderana, miroso amin'ny fisaorana akory ary. Satria tsy heno antsika ny tompo a raha ao anatin'ny fahalotoantsika, ary ao anatin'ny loto, ao anatin'ny ota, tsy manaja an'Andriamanitra hozy izy a, ary tsy matahotra azy. Tenin'Andriamanitra farany, satria tsy ho alavaintsika ny fanazavana, fa porifontsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia eo amin'ny Isaia 9, ny andininy 1 ka hatramin'ny 7. Izany no vakiantsika hanamafisantsika amin'izany teny izany ihany koa aminaran'i Jesosy hoe: tamin'ny taona nahafatesan'i Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana, avo sady manerinerina, ary ny ebakebaky ny akanjony nahafeno ny tempoly. Nisy serafima nitsangana teo amboniny, sady nanana elatra enina avy. Ny roa dia nanaronany ny tapany, ny roa dia nanaronany ny tongony, ary ny roa dia nanidinany. Ary nanandratra ny feon'ireo ka nifamaly hoe: masina, masina, masina Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, eniky ny voninahiny ny tany rehetra. Izay a no teny fahatelo. Tenin'Andriamanitra zany a, hanafisantsika amin'izany hoe fahamasinan'Andriamanitra zany rehefa manantona azy. Eto a dia Isaia mihitsy no nihaona tamin'Andriamanitra ihany koa. Nahita hozy izy, nahita ny tompo mipetraka teo ambony seza fiandrianana hozy izy a,
izay sady manerinerina ary nebakebaky ny akanjo minafen'ny tempoly. Zany hoe rehefa tena tonga eo ny tompo ampisehoana ao anatin'ny tempoly ao anatin'ny fiaraha-mivavaka dia tena mahameno zany tempoly zany. Fantatsika izany tamin'ny sehoany tamin'ny Mosesy tamin'izy nanao ny tranon'ilay. Fa rehefa tonga Andriamanitra dia na ny setroka dia nameno ny tranon'ilay ary Andriamanitra dia miasa rehefa manatona ny olona rehefa tena madio sy tafahoana aminy amin'ny fahamasinana sy fahamarinana. Dinona ny teneniny eto? Nisy serafima nitsangana teo amboniny, ireo zany anjely. Anjely izay manompo an'Andriamanitra, izay endrika vorona ny lazany azy eto. Nisy serafima nitsangana teo amboniny izy sady manana elatra enina avy. Eto nisy serafima, misy serafima tsy niteny nisany izy eto fa misy serafima maromaro izay samy nanana elatra enina avy. Izy zany tsy niteny nisany eto fa nisy serafima maromaro izay midera an'Andriamanitra, mankalaza an'Andriamanitra ny anjely amin'ny voninahiny. Dia inona nataon'ireo? Le elatra enina ny roa nanarona ny tavany. Araka natao Mosesy teo ny saroma ny tavany. Tsy samy mijery akory an'Andriamanitra ireo zany. Ny roa nanarona ny tongony, araka ilay teny teo Esory ny kapa. Eny hoe mila madio. Ireo serafima ireo na manompo an'Andriamanitra sy hoe anjely ny fidin'Andriamanitra ireo niara-nanompo azy teo foana, fa tsy mahazo miseho akory amin'ny fahamenarany, amin'ny tsy fahamendrehany, fa tena hoe takonana daholo ny tongony ary ny roa dia nanodinany. Ny vorona ny elatra roa ihany no hita hoe hanidinana. Fa reto dia tena nasiany elatra enina izay nanakonana izay loto izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izay ireo vao nanandratra ny feony. Ary manandratra ny feony ireo izy kanefa maly hoe masina, masina, masina Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, endriky ny voninahiny ny tany rehetra. Raha ite hideran'Andriamanitra amin'ny fahamasinana antsika dia manantona azy amin'ny mpanetretena, dika manetry teny eto zany dia ny hoe mibebaka, miala amin'ny loto, miala amin'ny fahotana ary miditra amin'ny fahatsaran'Andriamanitra ivelany sy anatiny. Dia izay tsika vao afaka hideran'Andriamanitra araka ny nataon'ireto serafima reto. Masina, masina, masina Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, endriky ny voninahiny ny tany rehetra. Dia izay zany fampaherezana, ampahafantarina antsika fa aleo ary rehefa mihaona amin'ny tompo zany, aleo ary mihaona amin'ny mpibebahana. Raha reto izay hitantsika nanantona reto zany olon'Andriamanitra, olona ao anatin'ny fahamasinana ireo fa tena manetry tena ary mibebaka sy miala amin'ny loto. Ka antsika izay izay tsy mendrika, vao miratra ny masoandro izy dia ratsy foana amin'ny sain'ny olombelona. Antsika tsy mendrika, tsy tanteraka, tsy tsika indray ve no tokony hibebaka, maharitra, mahatsapa mihitsy tsika fa vao vela elo koa afaka. Ary dikan'ilay vao vela elo ka zany dia tsy miala amin'ny ratsy fanao izy tsy miverina amin'ny fahotana intsony. Mahatsapa izany isika izay vao vonona, izay vao tokony hideran'Andriamanitra, tokony hisaotra an'Andriamanitra ary eo aminy tokoa. Ka dia izay zany ny tenin'Andriamanitra ho antsika anio. Aoka dio sy masina isika rehetra izay hihaona sy hivavaka amin'Andriamanitra, fa tsy haino antsika izy, tsy mihaino ny mpanota izy ary ny masina ihany izy no ahita an'Andriamanitra. Dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Amen.